dia hiditra eo amin'ny toy ny fampianarana moa zany tsika zany a larana fadimambin'ny ihany fatapany faharoa hitantsika teo amin'ilay fanazavana tamin'ny voalohany teo hoe ny fidiran'ilay anankiray ao anatin'ny oronam-boky zay tsisy moa fa ilay zanaky ny avo indrindra io ka rehefa tao izy amin'ny oronam-boky dia nilaza izy fa tena hitondra lalàna nefa antsika vao neta tsara atao amin'ny fampianarana teo aloha fa tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana mihitsy ny zany didifolo sy lana Mosesy zany nefa ty zanak'Andriamanitra ty nefa hitondra lalàna indray nefa raha vao mifantatsika hoe mafantatsika fa lalàna dia tsy azo alefa makary amin'ny didifolo sy lana Mosesy intsony izy satria efa voadidiny ao hoe aza nampiana dia aza anesorana ary ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy efanao manatsoka namana amin'izany mazava zany fa misy lalàna ho avy ary ty lalàna itilana zay hoe fanekena vaovao ary ty fanekena voatilana zaina hoe lalàna hipaka ho any amin'ny jentilisa zay hatrany amin'ny jentilisa zany ilay hoe ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany andao ro vakitsika dolo le telo fampatsivana zany aloha tsika amin'ilay bokyny salamo teo salamo 40 6 zany no aventsika ho vakina kely ho fampatsivana salamo 46 ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hoanina dia tsy mba sitrakao ny sofiko nataonao malady fa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra nio dia tsy mba nlainao dia hoy izao 17 ity ao tonga ao amin'ny ronam-boky no nanoratana ny anao sitraponao ny Andriamanitra no sitrako ary ny lalànao no atao anatiko eto zany dia mazava be fa tena misy lalàna tonga hiaraka amin'ity vatan'olona anankiray ity zay tsisy afahany zanaky le avo indrindra nefa dia mazava be fa raha tena naheno tsara tsika zao ary apetraka amin'ilay jiosy le fanontena satria lazay ny fahadidifolo ihany io resahana io fa ngary azo atao indray manampy sy mampitombo an'ilay lalàna ny zareo nga mba apetraka aminareo zay milaza fajiosy fa nga azo atao indray zany ary angandray misy zahatra azo atao alolonan'io zany ao fa ny fanekena vaovao dia io izy io le ao amin'ny ronam-boky ny anao anazy anatanteraka anazy ary io le voalaza tsika eto mbola tsisy miditra amin'ny testamenta vaovao mihitsy aloha fa le aloha ny testamenta taloha samy taloha ny fampiresantsika eto dia ho hitantsika efa misady le fanekena vaovao na dia tao amin'ny testamenta taloha efa voafahatra mihitsy hoe hafa mihitsy ny fanekena vaovao io araka ny Jeremia 3:30 andininy 3:30 izany hoe io le lalàna fa voasoratra tsara mihitsy misy lalàna hoentin'ilay anatin'ny ronam-boky zay tsy azo ampitoviana na afangaro na ampidirina ary ikatramin'ilay didifolo sy lana Mosesy zavatra hafa mihitsy ty resahana ity dao aloha nao saritsika aloha mialohany amaikitsika an'ilay Jeremia 31 teo ataontsika nao sary indray aloha ho fafatsika dao aloha zany ty rehetrarehetra tiry zany dia hanao sary hafa indray tsika dahoary menga tsika amin'ilay sary hafa indray zany aloha ataontsika maintsomaintso indray ny fanekena vaovao tia zany amin'ity zany ny tanjona zany dia afaka amin'ny fahotana foana ny tanjona dia tsy mpanota foana ny tanjona ka nanao programa io Andriamanitra Abrahama io zay tsy azo atsofoka ary anatin'ny didifolo sy lana Mosesy hoe misy lalàna hoentin'ilay anankiray io lazay koe ny zanany zany io dia ity anankiray ity ny voalaza ny faha ao anatin'ny ronam-boky no nanoratanao hanao sitraponao ary ny lalànao mihitsy no atao anatiko zany hitondra ny lalànao izy hamoaka lalàn'Andriamanitra zany izy dia izay zany lay nataontsika sary teo hoe misy zany io lalàna hivoaka io indray dia mazava ho azy nefa farany didifolo sy lana Mosesy dia efa voabloke tsy mahazo hidiran'izay lalàna zay tsy azo anao tsy foana n'izay lalàna izay raha ny amin'izay fa ateny misy zany ka hiditra amin'izay tsika zany hoe inona ty lalàna ho avy ty inona ny tiana resahana amin'izany inona no mikasika any amin'izay dia ho jerevantsika zany lay Jeremia 3:30 andininy 2:30 zany zay no jerevantsika tsy mpanota ny tanjona nefa hitantsika fa le didifolo sy lana Mosesy teo voamena hampanota satria tsisy tsony ny fisoloanana tsy any tsony zany ny vahaolana ny dikan'izay
Ary ahoana moa ny mbola merenan'izy zareo fantatra rehefa fa tsy lety ko na ray aman-dreny zao ve nafantatra hoe ty zary ty fa nanimba olona ary namono olona ina moa zany mbola merenana an'io ihany ka tsy vomaika ve lasa mamono indray le ray aman-dreny de mba asio fandinena ry olombelona ko raha tsy hoe mahantry io Andriamanitra io ko tsy mahatsy hoe manao zatra vaovao izy hamonjena ny olona rehefa fantany fa tsy mety de manana planina hafa izy fa tsy kony hoe tsy manana ninona tsiny izy eo ampelantanana ka de tsy maintsy miverina amin'iny de volony manao an'izany ny devolony tsy manana fahefananao zavatra fa raha zany Andriamanitra Abrahama zany zay namorona an'izao rehetra zao manana ny hevitra be dehibe izy ary manana ny tsara lavitra izy ary zany zao ampianarina anao zao tanjona de tsy mpanota ny zatra mihitsy nefany nampanota daholo ny sistema le didifolo teo satria tsy isy tsony ny fanafana ny fahotany de niditra am'izay zany amin'ilay Jeremia 31 tsika hoe fanekena vaovao mazava ho azy zany fa mahavaovao azy lasa ny teo aloha ny dikan'izay Jeremia toko farika amin'ny 30 vakitsika Jeremia 31 satria tsika fanita mihitsy fa tena tsy azo afangaro mihitsy ireo moa le fisoroany efa tena danger indray ny miditra ao anatin'iny tsy isy tsony mantsy le izy ko ianareo rehetra zay mipetraka ao anaty didifolo angety de mpanota mandrakizay nareo mpanao ratsy mandrakizay nareo aza mianatra miazakazaka any amin'ny toeraka fanjanako hoe ny tenin'ny Osea zao na ny tenin'ny Amosa zao na tsy Amosa kory no fifandarana tamin'ny resaka didifolo io ho an'izay mitandrana didifolo ho an'izay mitandrana didifolo de manana ny lalàna Mose zay ao anatin'ny didifolo ho amin'ny fanafahany fahotana fa tsy miazakazaka any lalàna Osea ianao fa Osea tsy manana lalàna taminareo olombelona na i Amosa manana lalàna taminareo olombelona na i Joel tsy nanao fifanekena taminareo zany Amosa zany na i Joel na Osea na Ezekiel tsy nanao fifanekena taminareo Israelianina na reto gasy mitomany jiosy reto na ny Brezilianina mitomany jiosy fa ny nanao fifanekena taminareo de tamin'ny resaka io Andriamanitra io de resaka didifosy lalàna Mose ao ny fanafana fahotana zay efa tsy misy intsony foana tanteraka mihitsy le izy ka rehefa nifoanana le izy matoa zany nifoanana io Andriamanitra Abrahama io le fanaovana le fisorohana de foana ray amanontolo io fanekena io lozika be zany adalany zay miditra ao foana ray amanontolo io tsy azo idirana ntsony io dikan'izay satria izy sady tsy azo anampina tsy azo anesoana matoa nefana izy nifoanana ny toko anankiray de tsy mila miditra ao ntsony ianao ny dikan'izay satria tsy azo anampina koa i ka iteny ao nefa nampiana ny ty no ny fanekena rehefa vita mafy de tsy fanao manatsokana manampy zany Deutéronomia 4:2 sy ny Deutéronomia 12:13 hoe aza ampiana ny teny de aza anesoana ny teny mirafitra daholo zany teny zany matoa zany le izy niala teo le toko sy andiny ray manontolo Exodus 16 Leviticus 16 de midika fa tsy azo idirana ntsony lay didifosy lana Mose ary tsy azo anampina zavatra hafa koa io petraka amin'ny mahafanekena vaovao azy amin'izay hoe ity ndray misy fifanekena zany hifanekena Andriamanitra sy ny olombelona fa zay tafaraka amin'ity fifanekena anankiray ity farany ity ndray zay vaovao ndray le izy de zao laza tsy manota intsony zay zao fampianaran'ny Elia ziady azo lay hoe ny tanjona de olona tsy hanota foana ny tanjona de zao fampianarana izao ka le fanekena vaovao de nomena ny zanak'Israely tokoa tena nomena azy hoe re teo avitra aminareo satria efa foana ny fisorohanareo de midira am'ty vaovao ty fa ty ny tena tsara ity ary mba jereo nge no tsindrin'lay Andriamanitra Abrahama mihitsy fa tsy mitovy am'le didifolo intsony ty resantsika ity fa tena samy hafa mihitsy le izy Jeremia 31:31 indro avy ny andro iava zay anaovako fanekena vaovao tena maitsy be fanekena vaovao amin'iza amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda misy fifanarahana vaovao indray ho atao zany ty mazava zany fa efa lasa le didifosy lana Mose ny dikan'izany satria ny fanekena tany amin'ny voalohany ity ne fanekena vaovao ty ko amin'ny anarany hoe vaovao ve de mbola ny teo ihany no raisiny tena mba aza de vendrina rery olombelona io ne tena masika le tena zay izy de miditra amin'ny lohanao tsara mihitsy nene hoe le teo efa taloha de mazava matona teo vaovao de tsy mitovy an'iny dikan'izany
ndray kiraro tonta de ndray kiraro vaovao de izy amlaza fa mitovy ihany reo tonta sy vaovao reo ore olona mba sy fandininy nao ary zay anao fanekena vaovao ny taranakely sely sy ny taranak joda de lozy ny hoe tanareo fa any Israela foana io de ho any taranakely sely sy ny taranak joda zany no mahadidy folo anazy tena sady fanambanina n'ilay naharylanitra sy ny tany zany a fanaovana tsinitsinina azy ary tsy firaraina n'le teniny hoe aza nampiana de aza ny esorana amin'ny mahavaovao azy arany raha ny zavatra teo ihany no averina inona mahavaovao anazy ary aloha fa na le teny raha lasa teny manany any eny zavatra vaovao de tokony vaovao tokoa ny zahatra mivoaka avy eo fa raha ny teo ihany no iverina tena manany ihany raha ohatra hoe vaovao ny zahatra teo ihany no iverina fa mandainga zany sary zany fa mazava-be mihitsy ny teny tena fanekena vaovao le izy profiny zany ny andeny faharoambo telopolo nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy ny tondra azy ny voaka avy tamin'ny tany Egypta tena mahitsy be le définition zava-tindrindra ity fanekena vaovao tia tena ho any taranakely sely sy ny taranak joda tokoa nomena ny zareo tokoa le izy fa tsy midika fa anazy rery satria le fanekena vaovao de niparitaka nakany amin'izao tontolo zao nakany amin'ny hafa firenena de zao ny voalaza nefa tsy araka an'ilay fanekena nataoko tamin'ny razany zareo tamin'ny andro ny tantanako anazy nitondra azy nyvoaka avy tany amin'ny tany Egypta de mazava nge zany aloha fa tsy mitovy amin'ilay didy folo sy lalàna Mose zany satria io didy folo sy lalàna Mose io lay fifanekena ny fanaovan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny razany zareo te masy taty am'taona moins 600 no nivoany tony teny tony zany moins 500 taty zany de tsy mifanaraka tany le tany am'taona moins 1300 sy moins 1500 tany tsy mifanaraka amin'iny tsy mitovy amin'iny hafa mihitsy ty vaovao ty fa izy nefa de omeko ny zanak'Israely ihany sy ny tamin'nak Jakoba ihany le omena zany de mitovy ihany fa hafa am'izay le izy de tsy tahotra tsy hantra nefa nreto Josy gasy ny Hebreo sy ny Israeliany reto de hoe didy folo ihany zany tanareo am'zany rehefa nilozan'io Andriamanitra Abrahama io de miteniteny foana zavatra efa nampanota ve mbola hipetrahana eo ihany zavatra efa tsisy fanafana ny fahotana ve mbola hiverena ihany ina raha tsy devoly zany sary zany azany ny pofa miara-miasa amin'ny devoly daholo reo olona rehetrarehetra zay mbola mampitandrana didy folo sady te hitandrana didy folo reo mpiara-miasa amin'ny devoly tena sakasaka ny hoe fa nampianatra raha tsy nampianatra de marina hoe kadara kosa tsy nampianatra nefa ny nareo tsy hipeny amielo efa nampianatra ka de tatazo ny valiny miaza mba mato zay ihany ka eo zany tsika de mazava-be mihitsy hoe isy fanekena vaovao ary voalaza mihitsy ny fa misy lalàna ao anatin'le fanekena vaovao isy lalàna ivoaka zany ny teny izy le avoaka le ao anatin'ny oronam-boky inona daholo zany mety ho fipetrak'ilay lalàna ny dikan'izany makaiza ty lalàna ity iza ny azo an'ity lalàna ity mazava-be zany io fa nahazo anazy voalohany aloha de ny Israelianina taranak Jakoba ary ny zanak'Israely ka zareo Israelianina tsy ny Joda daholo zany zareo taranaka rehefa Israelianina de 12 ny zany de miara-nazy daholo izy 12 mirahalahy de ny taranany rehetrarehetra zany samy miara-tao daholo azo an'ity fanekena vaovao ty de voatsina nefa fa io fanekena vaovao io de nakany amin'ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany araka ny Isaia 42 efa navoaka ny Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 42 le izy Isaia 42 42:6 Isaia 42:6 izao iavay efa niantso anao ka nomenao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa ampahiratra ny masony jamba amoaka ny mpifato hiala ao an-trano maizina ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatoana izao no iava izany no anarako ka ny voninahitro tsy meko ny hafa zay io zany de mametraka mihitsy ny hoe lay fanekena vaovao zany
hoe niantso anao le ao anatin'ny ronam-boky zany io. Ilay voalatsika amin'ny Salamo 40 ao anatin'ny ronam-boky dia izao ny voalaza hoe efa niantso anao tamin'ny famarinana ary ny tantanany tananao ary ny tantanany tananao dia hiaro anao ka hanomenao ho fanekenao an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa. Tonga any amin'ny jentilisa zany le famonjena ilay ao anatin'ny ronam-boky ity zany hoe no sitraponao Andriamanitra zay le Salamo 46 dia ny 7 zay ny anao sitraponao Andriamanitra dia tonga le Andriamanitra miantso azy hoe niantso anao any tamin'ny famarinana ka dia aro anao ka ho ataoko fanekena ho an'ny olona anao ary ho fanazavana amin'ny jentilisa. Izany hoe le teny azo le tao anatin'ny ronam-boky zany dia ho fanekena ho an'ny olona rehetra ary ho fanazavana hatrany amin'ny jentilisa. Aikosa mahafinaritra zay vao tafiditra ny jentilisa. Ianao zay mahita anahy io sy mandray io zay ianao vao tafiditra fa hatramin'izay no nampidirin'ireo any amin'ny lalana manipy anao any amin'ny elo naka any amin'ny fandikan-dalàna nampitandreman'izareo didi folo sy lana Mose ianao. Tena loza mihitsy tsy vanina zay nanao an'izany sary zany. Tena namona anao naka any amin'ny elo anie ary tokony tonga asaina zay nampiahatra an'izany rehetrarehetra. Ary zay no nanaporo fa tena mpanotona nareo satria nanitsakitsaka an'ilay lalàna nareo, nanibaziba an'ilay fanekena nareo. Tena zava-toza amina tambo miara-miasa amin'ny devoly zay nampandefan'ireo tany amin'ny didifolo. Fa ity vao mazava tsara le any hafa firenena eny fanatra any amin'ny Jiosy hatrany amin'ny Hebreo sy zareo Israeliana manatona ny ty anaty ronam-boky ity. Fa io no tena fanazavana ho an'izao tontolo izao ary fanekena ho an'ny olona rehetra. Fanekena ho an'ny olona rehetra izy ary fanazavana hatrany amin'ny jentilisa. Donc efa kitsika eo amin'ny CA 48 moa izy iny 49 angambany izy iny. Aiza moa izy iny nasikely Isia 49:6. Isia 49:6. Eno izy mbola zahatra kely foana raha tonga mpanompoko hananatra ny fireneny Jakôba ianao sy ampodiny Israely sisa voaro. Fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Mbola nandeha zany le iraka amin'ity mpanompo ity fa ho lasa ho famonjena hatrany amin'ny farany tany mihitsy izy. Ho fanazavana ny jentilisa. Io vao tafiditra ianao. Sady tafiditra zany ny zanak'Israely sy ny taranak'i Jakôba amin'ny mahafanekena vaovao anazy. Tafiditra koa ianao jentilisa, zay ianao vao tafiditra. Ary zay ianao vao tokony hifaly fa tafiditra tao anatin'ilay famonjena ianao tamin'ny alalan'ilay fanekena vaovao, fanazavana ny jentilisa hatrany amin'ny farany tany. Zay ianao vao tafiditra. Hitanao amin'izany fa tena zavatra hafa mihitsy ilay fanekena vaovao. Misy lalàna sifitsipika ao ry nentina ho any amin'ny jentilisa amin'izay le izy. Ny jentilisa mihitsy nahazo an'ilay teny fiainana. Nomena ny jentilisa amin'izay le fahazavana sy fahatsarana. Zay le vaovao. Ary amin'ny jentilisa dia lasa mpisorona hatrany amin'ny jentilisa azy. Ary lasa fanatitra hatrany amin'ny jentilisa. Fa zatra tsy azo natao zany fa raha tany amin'ny didifolo inge ka olona natao biby natao fanatitra. Ary ny mpisorona sy ny levita dia zareo Israelianina ihany taranak'i Levi. Kanefa ny ankehitriny tena ny jentilisa indray ty ny lasa mpisorona noho ny amin'ilay fanekena vaovao. Zany mahatonga ny hoe famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Isia 5:90. Andininy 7:10 no vaketsika ka hatramin'ny 18 ka hatrany amin'ny 24 any angambany izy tsy haiko vakekeo rehefa avy eo. Fa izao dia mahaly ny asany sy ny heviny. Isia 66 dia ny 18 zany. Ho avy ny amorinana ny jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny
dia ho avy ireo ka hitany voninahitra. Ary asiko famantarana eo aminy ka izay afaka mandositra dia rako ho any amin'ny jentilisa, dia ho an'ny Tarsisa sy Paola ary Lidia sy ny maro samihafa zany. Dia amin'ny andininy 20 ary hitondra ny rahalana reo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho any ava. Tanao lasa fanatitra ny jentilisa, sady tsy azo atao mihitsy izany olombelona atao fanatitra zany. Fa efa sahy mihitsy nisy amin'ny teny fa tena hoe ataoko fanatitra ny jentilisa. Zavatra tsy mifanaraka amin'ny didy folontsony zany resaka zany. Fa toy le famonjena ny jentilisa ianao ary ho famonjeko hatrany afaran'ny tany. Io izy io. Lasa fanatitra ny jentilisa zany. Dia ao amin'ny andininy 120 amin'izay ary avy amin'ireo jentilisa io satria jentilisa ty resany ty no akako mpisorona sy levita oy ava. Ay zany zava-baovao tokoa. Tena nataon'Andriamanitra ho levita sy mpisorona mihitsy ny reto jentilisa reto. Tsy mifanaraka amin'ny didy folo zany resaka zany. Izay le hoe tonga ao anatin'ny oronan-boka anao sitraponao hamonjy an'izao tontolo izao, famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany, fanavotana ho an'ity rehetrarehetra ity, tafiditra daholo na Israelianina na inona moa na hafa firenena malagasy, frantsay, anglisy, sinoa, komorianina, tototo zay teo vonjena, rehefa tsy teo vonjena dia mahazo mijanona any ianao. Zany ny zavatra misy zany. Fanontaniana amperaka amintsika ary hoe tena natao an'izao tontolo izao ve le izy? Mazava-be io teny natao an'izao tontolo izao io. Io le fanekena ho an'ny olona rehetra reo fanazavana ny jentilisa. Io izy io, ka rehefa nazava ny jentilisa lasa mpisorona mihitsy ny izy. Ary nataon'Andriamanitra sady mpisorona izy ny levita. Lozan'Andriamanitra ny dikan'izany ny resaka didy fosy lana Mose, satria zatra tsy fanao tao amin'ny didy fosy lana Mose zany resaka zany. Fa izay le tena fanekena vaovao. Hita mitsy hoe voakipila amin'izay le jiosy rehetrarehetra na izany azy, fanomenana azy fotsiny le didy mamonjena anazy, fa tena ny jentilisa amin'izay no nampidirina azo ny famonjena azy. Tamin'ny alalan'ilay tao anatin'ny oronan-boky, ao anatin'ny oronan-boky ny nanoratanao hanao hitondra ny lalànanao, hanao ny sitraponao. Andriamanitra tena mahafinaritra be zany zany ny famonjena anao zany. Ka rehefa enitsika amin'izay le izy dia izay teny izay ilay nentin'ny Yahosoa. Efa hiditra ty amin'ny Yahosoa rehefa nazava amin'izay le sary tafiditra ny jentilisa, izy amin'izay raha zao ny tena ambana rehefa nataony hevitra, dia iro amin'izay ny tenen'ny Yahosoa hoe nitondra lalàna, ary izay lalàna nentin'izay le namonona azy teo amin'ny fijaliana. Tsy zakany jiosy le zatra nataony, nefa tena nitondra lalàn'Andriamanitra vaovao fanekena vaovao izy tena ny vonoiny teo amin'ny azy fijaliana ny hafarana. Jauna 12:49 tena nitondra ny lalànany izy, lalàna amin'ilay fanekena vaovao. Jauna 12 zay zany le fantenanareo hoe aiza zany lalàna rano, lalàna le ao anatin'ny oronan-boky re, tsy iza le atao anatin'ny oronan-boky fa Yahosoa. Ary lalànan'i Yahosoa raha fa ny didy folo, izy no confirme ny famonoana ny didy folo teo ambony fijaliana. Jauna 12:49. Jauna 12:49 dahoara vakitsika le izy. Satria izao tsy niteny ho ahy fa ny ray izy naniraka ahy izy no nandidy azy eo lazaiko izay ho toriko, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka an'izay ny olona izay indray tamiko. Tena nilaza amin'izay mihitsy zany lay zanaky ny avy atao anatin'ny oronan-boky no nanoratana anazy, fa ny ray izy naniraka no nandidy azy izay olona izay ho toriany, ary tena fiainana mandrakizay io didiny netiny io. Io lay Salamo 40 io, Salamo 46 sy 7, io didiny ray io entiny io zany. Lay didy amin'ilay fanekena vaovao zay tsy azo apetraka arikatra amin'ny didy folo ary satria tsy azo anampiana, tsy azo anesoana. Hafa mihitsy ny azy zany. Dova amafitsika le Salamo 40, io le Salamo 40 io raha tsy ianareo, tsy maintsy averimberina mbo tadidinareo tsara, mba tsisy herina fahefana novaova intsony ny famarinana fotsy avy any amin'ilay naharylanitra sy ny tany. Ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitraka ao. Salamo 46 dia ny 6 dia ny 7. Ny sofoko nataonao malady, ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra ny ota dia tsy mba nilainao. Dia hoy izao, ity aho tonga ao amin'ny oronan-boky no nanoratana,
ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako ary ny lalanao no atao anatiko, io izy io ny andin'ny fahavalo io. Misy lalàna ao anatin'izany dia io lalàna io le nazavaina tamintsika tarikatra ny hoe le Jaona 12:49 namafisiny lay iraka hoe tondra lalàna ny dadako ane za ary fiainana mandrakizay io didiny io izy io namafisy ny apôstôly zany teny zany, mbola ny teny koa ny apôstôly fa tadito tsara fa lalàna ny Ahosoa zany teniko aminareo zany. Korinthianina voalohany 14:37 dia ny tapany farany. Azo misy teo 14:37 Korinthianina voalohany 14:37 zany. Raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy dia aoko ho fantany tsara fa didin'ny Ahosoa ny teny izay soratako aminareo. Mitsy zany didin'ny Ahosoa. Anisan'ny didin'ny Ahosoa zao zany rehefa tenenanareo zany hoe tafiditra ny jentilisa, lasa mpisorona ny jentilisa, didin'ny Ahosoa daholo zao zany. Tsara be ne zany zany le fanekena vaovao. Tsy azo afangaro amin'ny didy fotsy lanamose fa tena fa vetavetana raha afangaro zany. Ina zavatra nitranga nataon'ny olombelona raha nipetraka ty fanekena vaovao ty. Teneny zareo nalainy lay zanaky ny avo iry dia napetra tany anatin'ny didy folo dia io no nataony hoe io no manao ny asa fisoana fa efa vitan'io ny fisoana fa mahazo manota foana amin'izay nareo. Jereo ane ny adalàna mihitsy ne. Tsy miandry lendre mandesa taona fa efa foana io Jesosy io ny Jesosy dia mahazo manota foana nareo fifa mikomprendre io. Tevolo ny teny sy nampianatra zany fa sady fandikan-dalàna zany fanimpazana anao any ambelo fa zadra tsy miexiste zany teny zany. Tsy izy mihitsy zany teny zany fa fandikan-dalàna zany. Ny fanekena vaovao dia tsy mahazo mifandray amin'ny fanekena taloha mihitsy, hafa ny fanekena vaovao. Nandatsahany Ahosoa ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ary misy didy sy lalàna mihitsy le izy. Ndao aloha mbo azo avaiko tsara izay fa hanome santionany amin'ireo lalàna rehefa viana ke lalàna amin'ny fanekena vaovao. Hanome santionany fa aloha rahantsika mihitsy le izy. Ary io fanekena vaovao io io no nandatsahany Ahosoa ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Hoe fanekena vaovao no ny amin'ny rako Matthieu 26 film ngamany izy 26-28 firy teknisiana zany fa tsy matadidy toko sy indiny mihitsy zany teknisiana zany. Matthieu 26-28 Matthieu 26-28 fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena zay latsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Matthieu 26-28 zany hoe misy raha ny Ahosoa zany zay ho alatsaka ho famelana ny heloka ho an'izay mino azy mazava ho azy zay mino azy no azo an'izany famelan-keloka zany fa tsy koa ne zay olona n'importe qui andretrarehetra mpanohitra anazy sy ny mpamaly anazy hoe dia azo an'izany raha zany zay manaiky sy mino azy ho an'izay mino azy eny hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeniny zanany latokana mba tsy hoe zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Izany hoe zay voavonjy zany dia zay mino fa rehefa tsy mino dia tsy vonjeny ianao. Ary io raha io le ranony fanekena vaovao zay alatsaka ho amaro ny famelan-keloka zany ka tena maty moa Ahosoa teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rano izy. Ary izy maty teo amin'ny hazo fijaliana iny dia ny confirme ny nandravany dada Iava ny didy fosy lanamosy satria izy nandrava azy voalohany matoa tsy navelana tao intsony lay fisoroana dia rava iny zany dikan'izay dia ny zanany mihitsiny taoriany nandravany dadany ihany le didy fosy lanamosy no nanamantsika an'iny teo amin'ny hazo fijaliana araka ny fampianaran'ny Ahosoa fantsihany teo amin'ny hazo fijaliana amin'izay iny didy fosy lanamosy iny. Rehefa hitsika ary ny Efesianina toko faharoa Efesianina 2:15 Efesianina 2:15 vakitsika amin'ny anaran'ny Ahosoa malala Efesianina 2:15 fa tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana mba anakambanany antsika oloto tao amin'ny tenany olom-baovao iray ka naovan'ny fihavanana. Eto zany dia mazava tsara mihitsy ny fa tena hoe no ravainy Ahosoa ny fandrafiana dia lalàna nisy didy amin'ny teny Hebreo izy io dia zao ny voalaza ao la Torah
Ny Torah mihitsy zany maty teo amin'ny hazo fijaliana io. Donga vaintsika ny boky manana baiboly Hébreu moa tsika zany de ovakitsika ry zany ao amin'ny Sefer Efesim. Efesianina. Sefer Efesim du 15. Efa azonareo avoaka ery a. Sefer Efesim du 15. Io zany le teny Hébreu a. Atsika ery. De ovakitsika zany dikan'le teny Hébreu zany de gauche de droite vers la gauche zany famakina azy a. Babatilo hayaba bipsalo et torat. Io tande ajantsika ery fa mazava be. Io zany le torat io. Io. Ka ny Torah mihitsy zany ny Efesianina 2:15 no voalazany. Izany hoe ilay teny eo amin'ny Efesianina 2:15 zany de manambara ny fahafatesan'ny Torah teo ambony hazo fijaliana. Izany hoe ny Sefer Torah ny jiosy mihitsy ny maty zany de ny didy folo sy lalàna Mosy rehetrarehetra zany no ny volona teo amin'ny hazo fijaliana io araka ny dika teny Hébreu. Zay Efesianina 2:15 io a. Laza nareo fa inona? Io le 15 io. Io le 15 ty ngezabe ty ataoko ngezabe io. Io 15 io a de Sefer Efesim ato ambony ato. Io Sefer Efesim na ny Efesianina. Sefer Efesim na ny Efesianina chapter 2. Mazava ho zany am'izay teny zay fa tena rava mihitsy ny didy fosy lana Mosé ary zay ny maty teo amin'ny hazo fijaliana. Mbola mafitsika ny Hébreu 7 18-19. Hébreu 7 18-19. Hébreu 7 18-19. Fa misy fahafoana ny didiny aloha no ny elemeny sy ny tsy fanasoavana. Io zany le didy fosy lana Mosé io an'ny Hébreu zany didy taloha zany le didy fosy lana Mosé. Fahalalana de tsy natanteraka na inona inona. Ary misy kosa fampidirana ny fantenatsatsara kokoa zay natona antsika an'Andriamanitra zany. Foana zany ny didy taloha de lalàna Mosé sy ny dikan'izay. Lana Mosé rava ny didy fosy lana Mosé. Zany teny zany de manamafy amin'ireo ny faravan'ny didy folo mihitsy ary ny fipetrahany le fanekena vaovao misy lalàna ao anatiny eo. Zay efa nazavaiko tamintsika. Inona ary ny santionany lalàna ao amin'ny Yehosoa? Asan'ny apôstôly 15-19. Nomboka namoaka didy ny apôstôly zany ho an'ny fiangonan'ny Yehosoa rehetrarehetra zany. Ho an'ny zay miara-mandeha amin'ny Yehosoa amin'ilay fanekena vaovao zay resantsika teo. Asan'ny apôstôly 15-19. Koa izao ny hevitro. Tsy mety raha isika no manome fahasairahana avy any amin'ny jentilisa izay miverina ao n'Andriamanitra. 20. Faoka antsika noratra epistily aminy mba hifadiany hena fa vetavetana terina amin'ny sampy. Aloha zany tena resaka ny kambanan'ny apôstôly zay tamin'izany fotoana zany hoe aza mampinana olona ny hena naterina tany amin'ny sampy fa tena tsy izy mihitsy zany. De ny fijangatsangana sy ny zavatra kendaina ary ny raha. Reo zany aloha ny lalàna efatra navoaka ny apôstôly voalohany tamin'ny fifampiresahany zareo hoe aza manome problème ny jentilisa fa reo ara fa voavonjin'Andriamanitra. De ndao ara vaketsika amin'izay. Faoka isika noratra azafady fa hatramin'ny razany feny de manana izay mitory izay ao amin'ny tanàna Mosé fa vakina isaky ny sinagoga rehetra sy isa-tabata ny teny. 22. Ary sitraky ny apôstôly sy ny olona mba amin'ny fiangonana rehetra ny hifidiolany olona amin'ny namany mba irany iaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy hankany Antiokia. De eny amin'izay nge ny teny ato hoe lefa fanekena vaovao amin'izay ty ny apôstôly sy ny rahalahy le olona miarahaba ny rahalahy avy any amin'ny jentilisa zay any Antiokia sy Syria ary Kilikia satria efa renay fa ny sasan'izay vety aminay efa manao teny mampitabataba anareo ka namadika ny sainareo kanefa tsy nasaina nanao an'izany izy. Misy olona namidy viliny ny sainareo reo jiosy rehetra io. Tsy mahazo manao an'izany tsononareo izy ny apôstôly. Ny apôstôly moa zay mba niteny an'izany mba mieritrereta nareo ny dikan'izay reo olombelona. De sitraka rehefa ny fanaran-kevitra ny fidiolona irana ankaty aminareo iaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay lehilahy zay manao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitinaran'ny Yehosoa tombontsika. De ny rahanay koa Joda sy Silasy sady ilaza vava izany teny izany
ka sitraky ny fanahy masina sy izahay tena ety mihitsy hoe atrany amin'ny fanahy masina ny mankasitraka miaraka aminay izy ny apôstôly ny tsy ampitondra eta mavesatra anareo jentilisa jentilisa moa ty resahana ty afa-tsy zao zahatra tsy maintsy hotandremanareo zao ihany dia ny fadianareo ny enaterina amin'ny sampy izy zany le hoe tsy mahazo mihinana zatra naterina any amin'ny sampy tany amin'ny famadiana na tany amin'ny fanompo-tsampy na taiza dia tsy mahazo mihinana zany ny ao amin'ny ao soa rehetrarehetra ny raha satria ao anatin'ny raha ny aina dia ny zatra-kendaina satria lasa mihinana raha ianao raha hoaninao ny zatra-kendaina ka tsy nilatsaka raha dia tsy mety sy ny fitsangatsangana aza manao an'izany fa ratsy indrindra raha matandrina teny fady an'izany nareo a dia soa velominareo dikan'izany dia vitatreo ny resaka fa azina lavabe ntsony ho an'ny jentilisa zany a aza mihinana zatra naterina any amin'ny sampy a aza mihinana raha ao anatin'izany ny zatra-kendaina aza hoanina dia fadio ny fitsangatsangana zay raha vao fadinareo zany dia tena tsisy problema fa vita ny famonjenareo an'zay miaraka amin'ny eosoa izany zany lalàna fototra zany ho anyretsaka hoe sakafo sy ny karazana sy hoe inona ny tokony atao fitondrantena zay santionany io nefany fa azo lazany hoe fototra satria nampianarin'ny apôstôly ary nankasitrahany fanahy masina tsara zany tsisy manohitra an'izany mihitsy fa misy santionan-dalàna koa nanefa ihany anefa na izany aza mba ho tsarovany mpianatra fa fampatsevana moto satria izy tsy afaka manao an'izany sady tsy mety manao an'izany tsy tia manao an'izany le lo amin'ny eosoa fa nomena santion izy ary meko anareo le santion hoe tsy mety manao ratsy ny eo amin'ny eosoa zay zany ny tena tanjona io zany raha vakentsika ny boky ny Efesianina toko 4 zay Efesianina toko 4 misy an'izy ty hoe Efesianina toko 4 andiny 7:10 exemple ty koa zao lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo ny tsy mba andehananareo intsony tahaka ny fandehanany jentilisa tamin'ny foanany sainy fefa tonga maizitsaina sy olo-ko azy tamin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny noho ny amafy ny fony dia olona tsy malahatra intsony ka nanolo tena ho an'ny fijejijona hanao zay fahalotona rehetra amin'ny fieremana fa ianareo kosa dia tsy matoy izany ianaranareo any eosoa raha izy tokoa ny renareo ka atao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana zay ao amin'ny eosoa mba ialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondranareo fahiny zay miasimba araka ny filany fitaka fa mba ho avoajina kosinareo amin'ny fanansinareo ka ho tafinareo ny toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana tanao am'izany hoe sory daholo ny zahatra ratsy ireran-tany fa tsy mahay manao an'izany tsononareo andininy fety 5:20 koa isorony lainga tanao azasina laingalainga ntsony eo aminareo atira tsy mahay manao an'izany ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy na rehetra fa samy isany momba ny tena namatsika avokoa isika tezera fa aza manota areo ka tsy tratry ny masoandro miletika ny fatezerinareo aza manome fitoerana ho any devolonareo aoka zay nangalatra tsy angalatra intsony fa le kely any ny asa zany hoe ndana miasa fa tsy mangalagalatra zavatsolona zany mba isomeny zay tsy mahana aoka tsy aloka ny vavanareo zay teny maloto fa zay tsara fampandrosoana tony am'izay zany le toromarika atao amin'ny eosoa satria le fanahy masina le mitarika ao dia tsy mety manao ratsy dia reny zany karazana hoe fahampatsevana fotsiny hoe tandremo le manao an'izao nao satria efa tsy mahay manao an'izany mba ialanareo le toetrareo taloha esory le toetra taloha ngoto tany iny indre any amin'ny batisa am'izay zany ka tsy maintsy manao batisa rehefa resy lahatra zay ny atao amin'ny eosoa ela hoe mitsangana dia antsony anarany ary aoka atao batisa ianao ho an'izay resy lahatra rehetra zany dia tia ny didomenanao lalàna ny eosoa ho an'izay teny hiaraka amin'ilay famonjena le ho lasa tsy tia notaintsony a dia tia ny lalàna asan'ny apôstôly 22:16 vady asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana miantsony anarany hitanao fa didy mihitsy ny hoe miantsony anarany antso eosoa zay voavonjery ianao
ary oka ianao atao batisa ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Tsy maintsy atao batisa vo afaka daholo io adalàna rehetra sy ny atran'ireo batisa nataonao tsy izy iny. Famonoana an'ilay batisa avy any amin'ny devoly nataonao mihitsy na io batisa ty amin'ny Ôsa satria ianao ngeka amin'ny tafy devoly e. Ny mpanota ngeka devoly ny tafiny e. Fa maneritrerety ianao. Ka raha maty amin'ny fahotana io dia maty amin'ny fanaovana kontrata amin'ny devoly ary ny devoly io tafinao io. Tafy devoly ianao ka vonoa io fitafianao io. Amin'ny alalan'ny fiarahanao amin'ny Ahosoa manatona ny ziady Elia izay nampianatra anao. Satria ny lalàna dia hoe izay mindry atao batisa no vonjena. Ary izy ilay atao batisa izay nampianarina. Matthieu 28:19. Matthieu 28:19. Mandehana dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Ary manaova batisa azy ho amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina. Misy lalàna napetraka mihitsy zany hoe izay nampianatra ny manao batisa ilay nampianarina. Fa tsy hoe lasa mangalatahaka ary. Efa devoly sady miaraka aminao amin'iny sary iny. Fa rehefa resy lahatra fampianaranao dia manatona atao batisa ilay nampianatra anao manao batisa anao. Ilay tsy mba manota mihitsy ary tsy manota intsony. Ziady Elia zany. Manatona anao an'ny Elia dia vonjena anao ho ny amin'ny batisa izay ho ataonao. Sady nanome santionana lalàna zay. Aiza ny lalàna? Lalàna ankehitriny hoe tsy mahay manao ratsy mihitsy izy. Hoe sory daholo ilay ratsy taoninao dia mandehana amin'izay anao araka ny fanahy masina. Dia ilay ny fanahy masina mitarika anao amin'izay manomboka eo. Fanahy iray nanaovana batisa anareo. Korinthianina 1:20 tony daholo ilay lalàna tondra ohatra ka manontany lalàna nareo. Korinthianina 1:12-13. Zay. Korinthianina 1:12-13. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho teny iray na Jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisotroa ny fanahy iray. Rehefa natao batisa zany ny olona anankiray dia misotro fanahy avy any amin'izay nanaovana batisa anazy izy. Zany hoe ilay olona nanao batisa anazy iny zany ny fanahy tao anatin'iny no mikrisa ao anatiny ao. Ka jerevo ilay nanao batisa no izy io fa izay fanahy tany anatin'iny no mikrisa ao anatinao io. Raha mpanota izy zany dia fanahy mpanota eo anatinao io. Na dia lazanao izay miaraka amin'ny Ahosoana izay zao. Ny ahafantarana ny matsizinareo mantsy dia ty. Misy milaza fa miaraka amin'ny Ahosoa nefa mitandrina didy folo. Nareo amin'izany zavatra tsy izy zany. Fa ny miaraka amin'ny Ahosoa zany tsy mitandrina didy folo fa tena mitandrina ny lalàna Ahosoa rirany ary lasa tsy manota intsony izy satria taritin'ilay fanahy masina ny Ahosoa izy dia tena tsy tia ratsy ary tsy mety manao ratsy ary tsy mahay manota intsony. Zay mihitsy ny izy. Zay ilay aza manota intsony. Dia izany ny etsoko anao sy tomoko anao hoe manomboka zao zany andao anatona ny Ahosoa amin'izay. Mihetsoa ny anarany dia manao batisa manatona ny Elia. Tonga aty amin'ny Elia ianao ka roy Elia aiza hoe Elia fa ho an'ny aminy satria Elia rery ny tsy mba mamitaka anao fatra dia afaka amin'ny fahotanao rehefa tafaraka aminy ary izay ny tanjona. Ny tanjona dia lasa tsy manota intsony ianao manaraha ny Elia ny dikan'izany. Dia ho any amin'ny Ahosoa antsika dia andray ny fanahy masina ianao. Dia tsy manota intsony dia izay ny tanjona. Andriamanitra tsy miheno mpanota zany. Rediredin'ireo mpanota ireo fa tsisy miheno zany ireo. Na manana fahaizana tahaka ireo na mahita resety. Tsy any amin'ireo sesana ny fahaizana ny fahitana an'Andriamanitra fa ny amin'ireo tsy manota intsony mahitana azy. Tadidio zay. Ary nahita ny anakaiky tsy mety manota ianao dia Elia zany manatona anazy ianao. Dia lasa tsy manota ohatra anahy ianao dia hoentiko any amin'ny Ahosoa any aminay. Zay rehetra ho ananteny hoe tongako any aminay ne ho ahy ianao any amin'ny lanitra lanitra izay niviako. Tsy misy mahafaka amin'ny fahotana eto afa-tsy ny avy any aminay irery. Dia ny dadanay Iava sy Ahosoa zany. Mifarana ny teniko ampy-angamba zay ty sady efa nazavaiko amin'ny Tsipreny mihitsy izy nanome santionana ny lalàna ary lalànan'ny Ahosoa lalàna mahatonga olona tsy mety manota intsony ary tsy mahay manao ratsy intsony. Zay le miaraka amin'ny Ahosoa ary tena voavela heliko izay miaraka amin'ny Ahosoa ary tsy mahay manota intsony izy. Dia hozy ny olona hoe ahoana ny ilazana fa tena Ahosoa izy dia inao koa raha mba ilazako hoe satria misy milaza fa tsy mbola tonga zany mpamonjy zany dia apetrako aminao raha fanteny faharoa izy ny tokony tonga aminao. Satria ny lalàna navoaka an'Andriamanitra ny momba ny amin'ny fihavian'ny Ahosoa dia tsotra kely hoe tsy maintsy lefonina izy amin'ny fahotantsika ka amin'izao vaninany izao hoe aiza misy lefiny ho ampiasaina ho famonoan'olona amin'izao tsika miteny izao. Tany hoe mba sy ho fiheverana ho any zahatra atao.
ny sasany mantsy mbola milaza ny jiosy ny israeliana sy ny jiosy gasy hoe mbola tsy tonga zany mpamonjy zany tena eo anao sy ny tranonao fa niasa mba maty fotsiny ianao fa aiza ny tanteraka anao izy de voalefina noho ny fahadosoantsika fa zany nge ny voalaza e raha tsy laza indray hoe tsy zany ny dikan'io de gaga ihany fa ny manam-paizy rehetra milaza natra any amin'ny jiosy ara milaza fa zany ny dikan'io Isaia toko fasimy telo 53 hoe izy de voalefina noho ny fahadosoantsika Isaia 53 firenga izay na tsy rehefa nakeny a aiza miziny Isaia 53 53:5 faketsika manomboka andininy faha 4 de ny 5 zany Isaia 53 de ny 4 sy ny 5 nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny faholontsika kanjo isika kosa no no azo ny kapoana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana tena nitondra ny aretin'ny olona rehefa tonga teto ny sitrany ny olona sy ny karazany angalarany devoly kosa any am'izao antsika tezao de mba manao an'izany daholo zay mpanompo ny devoly sy ny demoly rehetrarehetra any io kanjo isika kosa no nao azo ny kapoana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana nefa izy de voalefina noho ny fahadosoantsika sy ny torotoroina noho ny elitsika ary ny fampijaliana azy no nazahoantsika fihavanana ary zany koa no namelezana anazy zany le fampijaliana zay ary ny diakapoka taminy no nasitranana atsika aiza ny misy olona mbola kapoana am'izao vaninandro zao aiza ny misy ole fonina am'izao vaninandrotsika zao fa raha misy ny famonoolona am'izao tsika am'teny zao any Israela de vonono zareo amin'ny fomba spesialina ane zany nge ny famonoana ankehitriny seza elektrika na injection de maty ianao fa tsy misy an'izany hoe ole fonina zany fa mampiomehy be raha mbola izy lefina amono olona am'izao tsika am'teny zao tanao zao zatra efa lasany efa tonga zany famonjena zany ary Yahosoa le fonina ary ny kapohany fa raha am'izao vaninandro izy atsony no kapohana am'izao sy le fonina am'izao zany aneka tsisy tsony no zany vomafinareo fa efa tonga le mpamonjy ry jiosy gasy zareo israelianina zay milaza fa tsy misy zany nareo ny vomafy eo fa efa tonga izy ary afaka ny fahotana ny tanjona zao olona miaraka amin'ny Elia afaka ny fahotana zao ary tsy manoty intsony zay miaraka amin'ny Elia zay ny tanjony io Andriamanitra io lasa tsy manoty zay miaraka aminy ary zay ny tanjona ary zao hitanareo zao le izy mirahaso tsiketra zany am'izay fandrenesana fanaporofona zay mba ho risy laty ianao hitodika anatiny le tena famonjena manatona ny famonjena ianao Yahosoa no anarany soratsika ny dada Iavasiosa zany teny zany ary ivavakintsika ary sora betsaka dada mala iavana ny teny rehetrarehetra hitondra soa an'izay rehetra miaino ane zany teny zany ary ho fanavotana ho an'izay rehetra mandre taio ny teny ary taio ny fanambarana asio miariary ny vonina hitrao tena famonjena izao dada mala iavao ary tena fanavotana izao hitany zehetra nambarako anenao ka mpisokatra ny sain'ny olona mba ho bebaka ka ho sitrana voninahitra ho anao mandrakizay de taio hatramin'ny farany dada mahalo zany teny rehetra zany mba homonjenao ny olona mba hifirenao any aminao sao raha betsaka dada mala iavao amin'ny anarany Yahosoa aleloia amen de miraritsotsiketra sambo tahiny Yahosoa ho ny fitohizany fampianarana amin'ny manaraka andre ena matomboka